Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio talata 13 Desambra taona 2024 andro faharoa amin'ny fankalazana ny herinandro sambatra ary ombona ny sampana vondrona fototra laika, sampana fifoazana, sampaty, ny fikambanana ny mpitoroteny sy ny katekista ary ny vita fifanana manatotosy ao anatin'ny fibanjinana loha hevitra hoe manantena an'Andriamanitra ary ijerena manokana ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Lioka 1:20 manao hoe arahaba ary ilaina soavina ny tompo momba anao. Andeha sika riavana hideran'ny tompo eo am-pitsanganana ka iombona amin'ny mpanao salamo amin'ny salamo fa 4:20 andininy fahavaloko hatramin'ny 210. Aorian'izany dia ataontsika ny hira fa 70 ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Amin'ny anaran'ny tompo, Jehovah Andriamanitry ny maro, enoa ny fivavako. Mandrenesa ry Andriamanitry Jakobo, Andriamanitra ampinganay io, tsy injovy ka jereo ny tavany voahozitrao. Fa ny indray andro eo ankianjanao dia tsara noho ny hariva. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokona baravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao andain'ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehovah. Tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen. Amen.
dia hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rahainay io, rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy manome voninahitra anao zahay raha afaka miseho eto anatrehanao ankehitriny. Mankalaza anao zahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra masina ianao. Koa manatona anao amin'ny fomba bebaka manoloana izany fahatsaranao sy fitiavanao ary fahamasinanao izany zahay. Fa ratsy zahay, tsy nahay nitiaraka izay tokony nitiavana anao sy ny namanay, ary tsy nandeha tamin'ny fahamasinana araka izay nanafaranao anay. Koa mifona aminao zahay Tompo, mamelaha anay. Ary misaotra anao zahay fa raha maiky ny fahotanay zahay dia mahatoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa raisinay amin'ny finoana sy ny fifaliana ny famelan-keloka atolotra ao ny mpanota amin'ny bebaka rehetra. Misaotra rahay eo, noho ny amin'i Jesosy zanakao, mifona ho anay eo ankavananao. Ankehitriny ary mangataka ny fanahy masinao zahay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataona eto. Fa tianay atao voninahitra ao irery ihany izany, ary ho fampandrosoana anay vahoakanao, ka olona no havaozinao indray zahay ao aoriana izao fampovavahana izao, hanantenanao Andriamanitra, ho asoavinao ary hombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpamonjy anay. Amen. Faly miarabantsika ankizy sy tanora tavombona amin'ity talata fahatelo amby roapolo ny volana desambra ity ho fiomanana trany miamin'ny krismasy 2024. Amin'ny fandarana eny am-pianatanantsika dia ny hira faraiky amin'ny fitopolo andininy voalohany eo ambonantsika amin'ny fotoanany ankizy sy tanora. Hivavaka isika. Endreny fifalianay Andriamanitra, raha manokatra ny varavaran'ny fiangonana ianao dia ny tranonao amin'ity takariva ity, ary ny taridalan'ireto zanakao tanora sy ankizy. Te andre ny feonao izy ireo ary te ahita ny fahasoavanao. Mitenena fa miaino izahay ary ny fanahinao masina hiasa mba hatanterahanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anjara mofinainantsika amin'ity mipetraka ianareo. Anjara mofinainantsika amin'ity talata ity ny Timoty faharoa Titosy toko faharoa andininy faha 2 hatramin'ny faha 5:10. Raisika ho fototry ny afatra ho anareo ankizy tanora ny Titosy toko faharoa andininy faha 2:10. Ahoana ny voasoratra ao amin'ny anaran'ny Tompo? Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Ankizy sy tanora, efa nisy ve teo amin'ny fiainanao hoe nila vonjy ianao fa tsy nangataka nefa indro nisy olona nanampy anao? Nisy zany, ohatra dada sy neny na mpampianatra na namana. Izay ilay atao hoe fahasoavana. Misy famonjena izay tsy neritreretinao akory kanefa dia tonga eo aminao.
miseho ny fahasoavana famonjena ny olona rehetra hoy ity andinitsoratra masina ity. Milaza amintsika ny baiboly fa tsy nafenin'Andriamanitra intsony ny fahasoavana fa nasehony tamintsika, hanaitra antsika, hanome fanantenana antsika. Tsy izy zany a fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nasehon'Andriamanitra. Ho an'iza? Ho an'ny sahondra ihany ve? Ho an-drakoto ve? Ho an-drabe ve? Ho an'ny olona rehetra, zany hoe ianao io ao anatiny. Ankizy tsy tanora tsy mila hoe rehefa lehibebe vao mahita n'izany fahasoavan'Andriamanitra zany, na koa hoe rehefa endry be. Tsia, amin'izay mety tsy fahendrena indrindra aza, no indro Andriamanitra manakaiky te ampahendry amin'izay mety isin'ny ditra tsy fankatoavana ray aman-dreny, fanaovana tsinotsinona ny fiangonana. Zao Krismasy zao Andriamanitra mampaneno lakilosi indray, manaitra hoe miseho ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay no tian'izao soratra masin'izao lazainy. Ho an'ny olona rehetra, ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, fa tsy ho an'ny zokiolona, tsy ho an'ny olona endry, fa ho an'ny olona rehetra ny fahasoavana. Izany dia milaza hoe tianao Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao, teny izao, mahazaza, mahankizy, mahatanora anao izao. Mety ho taitra ianao raha misy nyteny hoe tiako ianao, fa maika ho taitra ianao raha Andriamanitra mihitsy no miseho manakaiky ka miteny aminao hoe tiako ianao, hamonjy ianao aho, hanampy ianao aho. Fifaliana Krismasy zany hoe isehon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hamonjy. Tsy nangataka famonjena tamin'Andriamanitra angamby ianao amin'ny olana mahazo anao, fa indro izy miseho hamonjy ny olona rehetra. Raiso ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy amin'izao Krismasy zao, ho faly ianao, ho tsapanao, fa mitombo amin'ny fahendrena, mitombo amin'ny fahamasinana ianao. Ivavaka isika. Tompo, fantatray fa tsy nafeninao ny fahasoavana. Amonjena ny olona rehetra dia Jesosy Kristy zanakao. Tsarovanay amin'izao Krismasy zao zany. Fantatray fa tianay ianao Andriamanitra, ary ho anay ny famonjena nasehonao tao amin'i Jesosy zany. Dia faly izahay mandray ny famonjenao, faly izahay hizara ny famonjenao amin'izao Krismasy zao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia ataontsika riavana ny hira fa 7:70 andininy 3. Sotra Jesosy fa famonjena tokoa ianao, ary indreto ny vahoakanao faly sy ravo andre ny teninao. Ny teninao tokoa no tantely tsy lany amamina ao ambavanay ka mamelombelona ny fiainanay manontolo. Aoka ny fanahinao masina hiasa feno amin'ny tsirairay avy, na amin'ny mpamaky teny, na amin'ny mpitoro teny, na ho an'ny mpiaino ihany koa. Mitenena Tompo fa vonina iaino anao izay. Amen.
ndraiky ivavaka sika raha eo saotranao izahay efa nomenao anjara andray sy hamaky ny teninao ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fahazafany lalanay ankehitriny dia mangataka amin'ny fanahinao masina izahay hiasa ho an'izay hamaky ny teninao sy hitondra ny hafatrao izahay vahoakanao kosa mangataka aminao mba ho mpiainy mpakatoa fa tsy ho mpiainy mpanadiny fotsiny ihany ary ahay anatena anao Andriamanitra amin'izay voalahatra ho anay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen. Iaraka maka sy hen'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha boky ny Samuela faharoa toko fahafito andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Izao no nakanao avy tany an-tsaha dia avy tamin'ny tany niandrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay nalehanao rehetra aho ka naringako tsy ho eo analohanao ny fahavalonao rehetra. Ary omeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe indrindra ambony tany ianao. Ary fidy tany ho an'ny Israely oloko aho sady amponina azy ka dia andro fehizay amin'ny fonenany ary tsy hanana intsony izy ary ny zanaky ny faharatsiany tsy hampahory azy intsony tahaka ny taloha sy tahaka ny hatramin'ny nanindreko tsara ho mpifeny Israely oloko. Ary ampiadana anao ho afaka amin'ny fahavalonao rehetra aho. Ary rehefa tapitra ny andronao ka hody mandrany amin'ny razanao ianao dia atsangako andimby anao ny zanakao izay aterakao ary ampitoeriko ny fanjakana dia io no anao trano ho an'ny anarako ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandriana amin'ny fanjakana ho mandrakizay. Izao rainy ary izy ho zanako. Raha manao izay meloka izy dia manariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona nefa ny famindrapoko tsy mba hiala aminy tahaka nanesorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohanao. Ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay sy ny seza fiandriananao hitoetra mandrakizay. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka toko voalohany andininy 4 ka hatramin'ny 7:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 5:10 andininy 7 ka hatramin'ny 13:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virjina anankiray izay voafofo ho vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin'ny taranak'i Davida ary ny anaran'ny virjina dia Maria. Ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba ilay nohasoavina ny Tompo mombanao. Ary taitra loatra izy no niteny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny kristianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Falazaiko fa efa tonga mpanompo ny voafora, falazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora
noho ny fahamarinan'Andriamanitra ahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazain'ny jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindram-po. Araka ny voasoratra hoe, izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Ary koa hoy koa izy, miravoravory jentilisa mba amin'ny olony. Ary koa miderany Jehovah ary jentilisa rehetra, ary aoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary hoy koa Isaia, izy solofiny Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokiany jentilisa, ary Andriamanitry ny fanantenanany hanomeno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Mbola ampitomboana ho aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika, ary ampiombona antsika eo ambany fahefan'ny fanahy masina ny lohahevitra amin'ny ity an'io ity manao hoe, arahaba ary ilainao soavina ny tompo momba anao. Tsotra ny maly mihitsy androany ambany mba niomakomana kely. Azafady hoe tsy fanaoko ty fa ataoko noho ny antony lohahevitra mba harabao eo akaikinao. Dia hono raha misy olona kingakinga, inona reny tenen'ilay olona nirabanao teo hoe? Zany ve ny teneniny? Ary iza ny teny zavatra hafa kokoa? Aiza izany e? Salama? Zany ny fiarabana eny amin'ny fiarahamonina eny, raha toka samy tanora na mpiara-miasa, zany ny fiarabana. Fa izay iomboana ny fiarabana ry havana dia ilay fifampijerena, fifampatsiarovana, fifampitodiana. Tsy nisy mihitsy hoe arabao ny akaikinay, manahoana ianao? Manahoana hoa? Tsy mijery mihitsy. Ahoana? Tsy maintsy ny fampijery. Lohahevitra dia teny fiarabana nentiny anjely Gabriela ho an'ny Maria, tena avy amin'Andriamanitra satria irak'Andriamanitra izy. Fanaontsika rehefa krismasy ary tadidy tsara, manao hoe arahaba ilaina soavina ny tompo momba anao. Inona ary ny hevitra izany ho fanomanana antsika amin'ny andro krismasy. Ho krismasy manao ahoana ny krismasintsika amin'ity 5 ety. Fiarabany ny anjely Gabriela ny Maria, mialoha ny ilazany ny hafatra avy amin'Andriamanitra ka nanambarany ny nanavahan'Andriamanitra ny Maria hitondra any Jesosy ao an-kibo ka hiteraka any Jesosy. Fiarabana. Zany fiarabana zany dia azo andoharana hevitra hoe Andriamanitra mifanatrika ary Andriamanitra miantso sy mahita. Antso ny fiarabana, antso hifanatrihana amin'Andriamanitra, antso hanambaran'Andriamanitra fa hitany manokana izay nampitondrainy fiarabana, tsarony manokana izay nampitondrainy fiarabana. Raha tonga zany ny krismasy, zany hoe raha ity fanambarana ity, dia eritaona melohan'ny krismasy, firy volana moa miteraka ny zazany an-kibo? Ny tonga ety an-tany fa tsy hoe teraka. 7 volana mialoha ny krismasy zany ty fiarabany ty. Zay izy raha lojika ny olombelona fa Andriamanitra moa dia
tsy voatery hitovy hevitra amintsika fa zay raha kajikajy ny olombelona. Tonga Gabriel irahan'Andriamanitra hiantso any Maria, hampifanatrika any Maria amin'Andriamanitra, miarahaba ny Maria izy, hitan'Andriamanitra Maria. No hoe Maria dia anaran'olona ohatry ny anaran'olona rehetra, fa tsy hoe anarana miavaka na anarana masina sahady. No hoe Maria amin'ny toe-tenany indray tamin'izany dia zatovavy manodidina ny 12 hatramin'ny 15 taona. Tsy hoe tsy ampy-taona akory fa vao ilay misandratra iny, izay Maria tamin'io no vangin'ny anjely Gabriel io. Fa nantsona hitan'Andriamanitra izy, nantson'Andriamanitra izy hifanatrika aminy. Arahaba rilano asoavina ny tompo mombanao. Ny krismasy zany ry havana dia fitodian'Andriamanitra amin'ny tsirairay, zay mety hoe tsinotsinona akory tahaka ny Maria. Ny krismasy dia fitodian'Andriamanitra amin'ny tsirairay, zay atao hoe mbola vao misandratra manomboka fiainana vaovao, tena le mbola adolatsento. Izay ilay krismasy. Amin'ny krismasy io zany tsy hoe mitodika amin'izay manao kiraro vaovao Andriamanitra, tsy hoe mahatsiaro ilay olona voamarika manokana ny tompo hoe iny izy eo akanjo mamirapiratra be, tsia. Fa Andriamanitra dia mitodika amin'ny tsirairay ary indrindra mahatsiaro izay heverina vao misandratra, tsy nitsiniavina, mbola tanora fanahy. Ity krismasy 520 ity zany dia mba hahatsiarovantsika kristianina tsirairay ny hoe hay tadidin'Andriamanitra, hay vangin'Andriamanitra amin'ny fiarabana miavaka, hay antson'Andriamanitra hifanatrika aminy ahy. Izay ty krismasy 520 ity. Antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay, hifanatrihana aminy. Antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay, tsy araky ny maizy azy, fa na dia madinika sy tsinotsinona mitovy amin'ny rehetra aza tahaka ny Maria, dia tsarovan'Andriamanitra amin'ny fiarabana, arahaba na soavina ny tompo mombanao. Fa ao anatin'izany fiarabana izany koa, raha miteny ny anjely Gabriela hoe ilay no asoavina, dia azona mandoatra hevitra hoe ilay ny angarana, ilay tiana, ilay tsarona ny angarana tadidy manokana. Tena fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny Maria ity fiarabana ity. Zany hoe ny krismasy 520 dia sitrak'Andriamanitra indrindra mba anehoany fatiany ianao, ny angarany ianao, nataony mitovy ny fiantsona, fa ataony fantatrao misimisy kokoa, fantatry ny sambatan'olona bebe kokoa. Fa raha tonga ny krismasy dia Andriamanitra niangatra tamin'ny tsirairay zany, tena mitodika amin'izay no asoavina ianao, no tiliana manokana ianao, no jerena manokana ianao, no tiavina manokana ianao. Ao anatin'ireo be dehibe ireo aza mieritreritsika hoe tsy hitan'Andriamanitra, fa hiangarana ianao, hitenenany hoe ilay no asoavina. Ny fahatelo, Andriamanitra mombanao, arahaba ilay nasoavina ny tompo mombanao. Izany dia azo adika hoe tsy irery ianao. Miaraka aminao mandrakariva Andriamanitra, miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra. Ary raha teo amin'ny toeran'ny Maria isika dia nahita fa tena fotoan-tsarotra nateraka ity fiarabana ity, tena zavatra hafa mihitsy no tohin'izao fiarabana izao, satria ny filazana hoe hiteraka zazalahy ianao. Ahoana
zangy olona tsy mahay ninina sady mbola tsy nanao ninina n'izany e zay mantsindika hoe mbola tsy nahalalalahy zava-doza dia ahoana zany ny fiarahako amin'ny Josefa fofombadiko zany a vao afa-baraka eo amin'ny fiarahamonina fa tsy irery Maria ny fiarabana dia efa natomboka Andriamanitra tamin'ny fampaherezana tsy irery ianao hiatrika n'ilay zavatsarotra ny krismasy zany riavana araka ny tantaran'ny Maria tsy hoe fifaliana dia kilalao dia akanjo dia sakafo fa fanomanana antsika koa hiatrika fanompoana sarotra apetraka Andriamanitra amintsika fanompoana atao tsy azo ekena amin'ny sain'olombelona ary tsy maintsy eritreritra ianao raha andiny krismasy 522 ny hoe inona ary ilay fanompoana ary ahoana ny endriky ny fahasarotany ity fanompoana ity fa tsy ho faly ianao hoe miditra zany vondrona fototra lahika dia tafaraka ao zany zay samyzay na miditra zany sampana fifoazana dia tena zay a zany vao tena hanompo an'Andriamanitra falifaly sympathie moa dia zay zany vao tena andehandeha atsiaroa aizany tsy tonga anay ary ny fikambanan'ny toriteny katekista vita fiofanana dia hibitaka hoe sy zany vao tena hoe zay vao tena mpitoriteny ary ho katekista indray androany fa ao anatin'izany fiantson'Andriamanitra zany efa ampahereziny sahady isika tsarovy a fa tamin'ny andro Paska raha nitsangana tamin'ny maty i Jesosy dia naniraka ny mpianatra izy any amin'ny fiafarany ny filazantsara efatra ary nombany fampaherezan'ireny fanirahan'ireny satria fantany fa tsy mora ny hoatrehan'ny mpianatra manatanteraka iraka ny krismasy koa dia antson'Andriamanitra amin'ny fanompoana tsy mora tahaka ny an'i Maria fa ny anao dinio hoe inona ilay endriky ny fiantsoana anahoana re ny hamafiny zany fiantsoana n'Andriamanitra zany inona ny fanompoana miandry anahoana ny endriky ny fanompoana miandry aorian'izao krismasy 522 zao aza manampitsofina amin'ny antson'Andriamanitra ary matoki ny fampaherezan'Andriamanitra manao hoe ny tompo momba anao antso krismasy riavana amin'izao krismasy zao dia aoka ho fantatsika fa Andriamanitra manakaiky atsika te hifanatrika amintsika amin'ny fiarabana arahaba ilay nasoavana ny tompo momba anao ny Andriamanitra ivavahantsika amin'izao krismasy zao dia manasanao Andriamanitra mba hifandray bebe koa aminy ao anatin'izany fiarabana izany hampianarany ianao ny hevitry ny fiantsony ianao ny lalany fiantsony ianao aorian'ny krismasy 522 ary efa iraka sahady tsy mora ny hoe rehefa ho tonga ny krismasy 522 raha afaka pitso maiza miarahaba ny olona tsy narabainao hatramin'izay tsy mora zany fa ataovy amin'ity 522 ity misiona asa misiona ngeza be zany fandrafetana fifandraisana vaovao arabao tsara ny olona amin'ny fifaliana ary ambara ho aminy fa tsy irery izy miatrika ny fiainany aravony izay tokony ho aravonina amin'ny fihavanana ary arafeto fihavanana vaovao amin'ny olona mety tsy fantatrao na nataonao tsinotsinona Andriamanitra aza ny antso an'i Maria hifanatrika aminy i Maria izay zatovavy tsy nahafantatra na inona momba an'izay miandry azy i Maria izay mbola ao anatin'ny fahatandroana tsy ampitaona akory fa no tsarovan'Andriamanitra iza mipiarabelona aminao no tsarovanao amin'ity krismasy ity mba hianaranao amin'Andriamanitra anonanao fiarabana hoe arahabana nasoavana ny tompo mombanao hevery zany ary tanterao zany amen hivavaka isika misaotranao izay ry Jesosy Kristy tompitianay io tamin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity anio ity ny angatahanay aminao dia aokany izany teninao izany tena maka ty anatin'ny ponay tsirairay avy ka ahafahanay maty sapa marina tokoa fa mitodika aminay Andriamanitra ianao
mitodika aminay ianao Andriamanitra, maneho ny fitiavanao ianao ary mombanay tsirairay avy. Ary izany Tompo no ahafahanay mahatsapa ny fahalehibiazanao. Fa manoloana izany tenao izany Tompo, rehefa mitodika aminay ianao dia aoka izahay tsy atsiary tena hiavinavina ka nomelamosina anao Andriamanitra. Aoka ihany koa izahay tsy handany fitiavanao sy ny fombanao, fa tena hitoetra mandrakariva eo anatrehanao, mba hahafahanay mijoro tsara amin'ny finoananao ka hanana toetra mendrika izahay mifanaraka amin'ny maha-kristianina anay. Fa eo ihany koa Tompo, ny mba hiainanay amin'ny fitiavana ka hahafahanay mifandray amin'ny hafa tahaka ny nandraisanao Kristy anay. Amin'izao fiomananay amin'ny Krismasy izao dia aoka hanao zava-dehibe ny fifamelan-keloka izay tsirairay avy, ka hanana fo madio, mba tena fo madio tokoa ane no hahafahanay mitsena ny Krismasy amin'ny 25 Desambra ho avy izao. Ary ianao Andriamanitra mihitsy no amela ny fahotanay, satria tsy mahay mamela ny heloko ny hafa izahay raha tsy ianao aloha no mamela anay. Fa eo ihany koa Tompo, ny angatahanay aminao dia ny mba hanananay fanantenana mandrakariva mba hahafahanay manandratra anao. Apetraka efen'am-pelantananao sahady ny amin'ny ampitsonay, ny amin'ny fanatanterahana ny antsa-Noely. Ianao ny alavorary ny fotoana rehetra Tompo, mba hiseho ny voninahitrao ary ny zavatra rehetra izay ho tanterahanay eto ane dia hifanaraka amin'ny sitraponao, hifanaraka amin'ny maha-kristianina anay ihany koa ka tsy hanala baraka ny anaranao. Tompo, mangataka izahay mba ho fenonao ny voninahitrao ny fiainanay, ka ny nofinay ne ho feno fahasalamana, ny sainay ne ho feno fahalalana tsara, ary ny fonay ho feno fiadanana avy aminao. Mivavaka izahay Tompo ho an'ireo izay ory sy malahelo, mba tena hiratra tokoa ny mason'izy ireo ka handray anao ilay Andriamanitra tena loharanom-pifaliana, indrindrindrindra Tompo amin'izao fahatsiarovana ny nahatongavany zanakao olona izao. Fa aoka koa ny fiangonana atsiaro fa manana didy lehibe ny amin'ny fizarana amin'ny manodidina anay ny fahatsaranao, ka tena ho tonga ho fahazavan'izao tontolo izao ane ny kristianina rehetra, ary izay vahoaka malagasy ho fahazavan'izao firenena misy anay izao. Hoy ny teninao hoe sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanina, lay fahasambarana tsy mety loha, lay fahasambarana maharitra, lay fahasambarana tsy miova, ka aoka Tompo ho tsapanay vahoaka malagasy ray manontolo, fa raha te hiaina amin'izany fahasambarana izany izahay dia tokana ny lalana dia ianao Andriamanitray. Dia aoka Tompo ho aty-ponay izany, miatomboka aminay kristianina ka hizara izany maimaim-poana amin'ny manodidina anay izahay. Mihaino vavaka anay Tompo, indreto izahay tsirairay avy, manana ny etaeta-ponay izay tiana etoneto anatrehanao, koa mihaino anay Tompo amin'izao vavaka anatin'ny fanginana izao. Mino izahay fa Andriamanitra mihaino vavaka ary mamaly vavaka anay ianao. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe: Ry anay eo izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay ny eloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny kapana, manafahanay amin'ny ratsy, nao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho fiambonantsika amin'ny mpino maneran-tany ary havana dia andeha ho tonontsika ho pitsanganana ny fanekam-pinoana, ka ataontsika amin'izany ny fanekam-pinoana laharana faharoa. Isika mihinan'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra,
nateraka indrainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahan'ny Ponty Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanana iray. Avy any avy nindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia anteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena amin'ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miara-misaotra ny tompo sika afaka natanteraka ity talata fiomanana amin'ny krismasy 5-22 ity riavana. Eto dia mampitondra ny fialantsiny amintsika ny mpitory-teny tokony ho tonga omaly, fa noho ny antony teo amin'ny fitaterana fa moto moa izany no nentiny, tena tsy afaka izy tamin'iny orambe iny avy any amin'ny bypass dia tsy nahatratra ny fotoana. Ny antony androany dia andrasantsika raha mpitsondray. Misaotra indrindra ny vondrona fototra laika ianareo amin'ny sampana fifoazana, ny sampana mpanazava stily, ny fikambana mpitory-teny katekista ary ny vita fiofanana, ny ara-entana tamin'ity fanompopo vavana ity tao koa ny mpitendry zava-maneno, ny mpikirakira, ny fanamafisam-peo, ny mpitandrina mizadrara. Raha mpitso raha sitrapon'ny tompo aorian'ny fanompopo vavahana, isy afatra foy dia ny antsakira ny sampana sary fikambanana no anafatra antsika amin'izao krismasy izao. Miditra amin'ny 5 sasany ny fanompopy vavahana. Ampatsivina fa raha sitrapon'ny tompo ny 20 desambra alakamisy misy fidirana anankiroa amin'ny 9:10 minitra ialoavan'ny fiderana ary amin'ny 5 sasany fanompopy vavahana faharoa. Ndeha hitsangantsika iomana amin'ny famaranana izao fotoana izao, anao ny hira voalahatra sady hira fandorana ny fanatitra hifarana amin'ny amen. Aorian'izay atolotra ny tsodrano. Tanterahany tompo aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vavaray no iranareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifandраisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen.
ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.